miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy riavana tratra izao andro anio izao a ifampizarantsika indray a ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro androany ity. Ny lohahevitra hojerentsika amin'izany a dia mahakasika ny mission na ny iraka manokana ampanaovin'Andriamanitra asianao a eto amin'izao tontolo izao, izay tsinona izany a fa ny fananganana ny maty. Tena manahirana tokoa ny mieritreritra an'izany lohahevitra izany, izay mihitsy nefany no tena iraka ampanaovin'Andriamanitra ay sy anao manangana ny maty. Tsara ho fantatritsika aloha mahatonga an'izay teny hoe manangana ny maty izay dia izao izasy anao aloha no nitsangana tamin'ny maty voalohany. Tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe izay mino azy dia tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, ary izay mission izay koa no ampanaovina anazy ampanaovina anao. Nasain'Andriamanitra anangana ny maty izasy anao. Isaia 49:20 ka ny 7:20 no vakiako vetivety aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana, koa mifoaza sy miobi ianareo izay mandreo mivovoka, fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana ary ny tany hiteraka ny maty. Amen. Tsy haiko izany raha ohatra ka tonga saina amin'izany itsika tsiraray avy izay mandre an'izao teny izao hoe raha kristianina koa ianao manana mission natsoan'Andriamanitra anangana ny maty izao sy anao. Voalohany aloha dia miarahaba ny fiangonana protestanta vaovao any Annecy izay vao nisokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly zany vokatry ny fitoriana filazantsara. Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ho tahin'Andriamanitra hatrany aritra hatramin'ny farany isika rehetra. Ka izay tenin'Andriamanitra izay indrindra zany no nomeny tompo ho fiorenan'izany fiangonana izany dia hoe fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana, ary izay ilay fomba fananganana ny maty izay. Ny olona mpanangana ny maty zany na ilay apôstôly nirahana hitorany filazantsara dia mila manana n'ilay fanahy anatin'izay ilay andon'ny fahazavana zay fanahy anatinao izay, izay fahazavana anatinao izay no zarainao tsy mizara ny zavatra tsy hanananao ianao fa ny zavatra hanananao ny zarainao. Ka raha ohatra ianao kristianina zany tsy manana n'ilay fahazavana, tsy afaka mizara n'izay fahazavana izay. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana. Tsy itsika no manangana ny maty, izay no tonga dia ataovy an-tsaina izay. Ny raha nanangana ny maty izasy ianao, fa tsy izany ianao nanao an'ilay izy, tsy hoe fa aizako nanao an'ilay izy, tsy hoe za efa mpanaovin'Andriamanitra efa firy taona haiko amin'izay manao an'io, fa za dia manao arak'izay nampanaovin'i Jesosy. Mila mihaino ny feon'ny fanahy masina ny kristianina tsiraray rehefa andeha hitory hanao ny asany, ary mila feno ny fanahy masina ihany koa. Inona ny atao any? Hoy ny asan'ny apôstôly 2:9 manao hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko. Raha manana ny fanahy masina zany zasy ianao, na sekoly lady ianao na mpandray fanasan'ny tompo ianao na inona anjara toerana misy ianao rehefa nandray an'i Jesosy ianao na manana ny fanahy masina ianao dia manana didy ianao hitory ny filazantsara, hijoro ho vavolombelona. Zay ny tena mission antsika. Ny fijoroana vavolombelona ny fananganana ny maty ry havana. Ny fanahy masina mantsiny no vavolombelona manambara ny asan'Andriamanitra. Ka raha manana ny fanahy masina za fotsiny mitory eto zao nge, fa ny fanahy masina no miasa amin'izay zavatra rehetra holazaiko. Ahoana ny fomba fijoro vavolombelona? Misy olona tsy mahay mijoro vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona ry havana dia ka hazava amintsika, fa tsy voatery hoe za tompoko dia narary 5 taona rehefa nivavaka na metraha tanana dia sitrana ka dia mijoro vavolombelona eto amintsika fa mahery Jesosy.
tsara de tsara zay ary tena manam-pirofony ny herin'Andriamanitra fa tsy hoe izay ihany ny fijoroana vavolombelona fa na dia ianao ny fiainanao mihitsy ianao tena mahatsapa ny fifaliana miaraka amin'i Jesosy, mahatsapa ny tena fiadanam-po, mahatsapa ny tena fitiavan'Andriamanitra isan'andro io hoe zany toy izao tsy nierikina ny tanjako fa no nierinao zany no mahatoy izao ahy. Zay ny atao hoe fijoroana vavolombelona ry havana. Ny fijoroana vavolombelona dia fanambarana mihitsy fa velona ny Andriamanitra ivavahako. Ary tia ny tadideo ny fiainanao dia efa fijoroana vavolombelona. Zay zavatra misy ao anatinao raha madio fo ianao dia hita eny amin'ny fiteninao zany, hita eny amin'ny endrikao zany. Raha misy fanahy masina misy fitahiana zany ao anatinao ny heran'ny fanahy masina ao anatintsika tsiraray avy zay atsapantsika fa mamela ny helokintsika Andriamanitra, mitondra fiadanam-panahy ho amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Izay heran'ny fanahy masina misy ao aminao zay no miteraka ny fifaliana ao anatinao, fiadanana ao anatinao. Dia izay na dia mbola tsy miteny akory ary ny vavantsika dia efa mivoaka ho azy eny amin'ny fiainantsika, eny amin'ny toetrantsika, mombamombantsika rehetra. Izay ny atao hoe fijoroana ho vavolombelona. Miparitaka any amin'ny olona izay hijoroana ho vavolombelona ilay fahazavana. Raha sanatria ny vava zany ry havana, kristianina anankiray tsy misy fifaliana ao aminy, fa ory foana, mijaly foana, tsy mba misy valim-bavaka, tsy mba mahatsapa fifaliana. Dia tadidio raha tsy misy fanasitranana mihitsy ny fiainanao, raha tsy mba misy fagagana ny fiainanao, ahoana zany ny Jesosy ao anatinao? Jesosy tsy mahavita ninina ve? Tsy hain'Andriamanitra ve ny mitany mpanompony? Zanako sy ny asan'ny tanako izy izy aoka ho adidiko ihany. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray mahavita mifaly, na dia ao amin'ny fahoriana ary, ao anatin'ny fijaliana ary, na ao anatin'ny fanenjehana ary, matoa mahavita mifaly izy dia misy fanahy masina ao anatiny. Zany no hitantsika ao amin'ny tantaran'ny Paoly sy Silasy tany an-trano maizina any amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:12. Nola heran'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatiny, na faly izy na ory, dia ny fijoroana vavolombelona nataony zany dia izao, ny hira fiderana izy, na dia tao anatin'izany trano maizina izany ary. Dia fantatsika ny zavatra mitranga fa ny hira izy roalahy vao maika ny hanafana ny hira tamin'ny sasakalina, ny orooro ny fanamban'ny tokonana, nisy ororon-tany ary dia niteraka famonjena, niteraka fanafahana, niteraka fananganana ny maty tamin'ilay mpiandry ny trano maizina zany zavatra mitranga zany. Zany hoe ny fifalian'ny fanahy masina ao anatin'ny Paoly sy Silasy no mahatonga azy nanira fiderana an'Andriamanitra, na dia tao anatin'ny fahoriana ary. Dia izay fotsiny any eo no nataony, izay ny atao hoe fijoroana vavolombelona, dia niteraka fananganana ny maty, famonjena an'ilay olona izay tao anatin'ny aizana, tao anatin'ny fahaverezana, niova olom-baovao nandray an'i Jesosy. Inona tompoko ny tokony ataoko izy mba ho vonjena? Eo amin'ny 1:telopolo ny apôstôly Paoly miteny hoe minoan'i Jesosy: Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Nanomboka tamin'izay andro izay ihany dia natao batisa izy mba amin'izay azy rehetra. Tsy nijanona teo amin'ny olona anankiray mpiandry tranomaizina io ihany zany ilay famonjena, ilay fananganana ny maty, fa mibaka tany amin'ny tokantranony koa zany. Natao batisa izy mba amin'ny vadiny, mba amin'ny zanany, mba amin'izay azy rehetra tamin'iny andro iny, nitsangana ny maty rehetra. Zay ny mission anao, ka dia aoka fenon'ny fanahy masina tsika, aoka tena hitondra ny tenantsika amin'i Jesosy, aoka hiain'ny feon'Andriamanitra, dia avita ny mission, avita ny asa nanirahan'i Jesosy atsika. Nisy olona zay ry havana nanatona nahako tamin'ny 5 taona lasa ozy izy, dia nahitanao nijoro vavolombelona tao amin'ny fiangonana anankiray, ary tao anatin'izay fotoan'izay ozy izy mafy dia mafy ary nangidy dia nangidy ny zavatra ny aretanao, dia nitantarainao tao ny fomba namonjen'Andriamanitra anao sy ny zanakao. Dia tamin'izay fotoan'izay ozy izy tena voatsindrona mafy tao anatin'ny fonay izay mivady
ary dia tena gogogo ny tomany teo am-pandrenesana n'ilay fijoroana vavolombelona ary efa tonga tany an-trano izay dia nanjary niara-ny vavaka izay mivady. Teo izay no nanapa-kevitra nanolo tena ho an'i Jesosy. Teo izay nanomboka nanolo tena ho lasa mpiandry. Ary dia efa mpiandry azy zao miresaka aminao zao izy 5 taona aty aoriana io a. Tsy nahafantatra ny olona io kory a. Za zany raha nijoro vavolombelona dia tsy nieritreritra mihitsy hoe ahoana no mety ho fiantraikan'izay fijoroana vavolombelona nataoko izay. Dia mijoro vavolombelona fa tsy fantatrao mihitsy ny mety famonjena Andriamanitra ny olona izay mihaino anao sy ny fananganan'Andriamanitra ny fanahin'ny olona izay manatrika an'izany fijoroana vavolombelona ataonao izany. Dia lasa mpanompon'Andriamanitra izay mivady hozy izy amin'izao koa izay mba mitory ihany koa dia mba mijoro any amin'ny olona hafa koa ny famonjena ny raisinay. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra ho amintsika kosa ny fitahiny. Amen.